Androany moa zany dia fantatsika fa andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy ary dia mazava ho azy fa no marindrareo manokana eto amin'ny faritra Analamanga izany andron'ny vehivavy zany androany eto Lasora ka nanaovany fangatana moa zany tamiko ny amin'ny hoe afaka manome fiofanana afaka manome karazana paikady hoentinay miatrika ny fiainanay ve ianao andriamatoa ben'ny tanàna dia tsy nanino nanaiky ako ary ny zavatra hita zany dia hita hoe misy zavatra mahaliana ny olona amin'izao fotoana izao satria fantatsika fa miaina ao anatin'ny fahasahiranana itsika indrindra ny renim-pianakaviana izay mikarakara ny zanany mikarakara ny vadiny eo ihany koa ireo renim-pianakaviana izay mbola miasa dia mahatsapa ry zareo fa mila tosika nataontsika hoe conseil psychologique ahafahandrareo miatrika ny hoaviny. Ny faharoa zany dia hita ihany koa fa manana vina ny vehivavy malagasy izay tena isaorako anazy satria mitovy amin'ireo vehivavy rehetra maneran-tany izy fa manana tanjo nefa na dia ao tokantrano ihany ary dia izany no zavatra nambarany amin'ny hoe ny hevitrareo na ireo tetikasanareo any an-tsainareo na ao tokantranonareo dia azo ampiana tosika ilay izy ary izay moa no antony niarahana tamin'ity androany ity. Ny fahatelo dia nilaza tamin'ireo ny amin'ny hoe ianareo dia vehivavy malagasy saingy mitovy amin'ny vehivavy rehetra maneran-tany aza mieritreritra hoe ohatran'izao ve izay na ohatran'izao fa niezaka zany nanomendrareo ny amin'ny hoe manana ny valeurnareo nareo dia ny valeurnareo zany tokony ho asingadanareo fa aza dia mihafiafy loatra tsika ianareo vehivavy dia hitanareo moa zany mihevitra ny amin'ny hoe tena ilaina tokoa izany fampiakarana ny moralina ho an'ny vehivavy malagasy zany satria matetika ange rehefa tonga ao tokantrano ny vehivavy dia varina mikarakara ny vady aman-jany raha tena isaorana ianareo vehivavy izany fitiavana nasehonareo ary heverina fa mbola nao mihoatra noho izay nareo rehefa manomboka ny amin'ny ty valomarsa sy ho an'ny fiainantsika dia eo raha teo izay lehilahy ihany koa izay volona efa metarana aminareo hampaherenareo ho amin'izany asa sy andraikitra izay ataonareo eo nivon'ny tokantrano eo nivon'ny fiarahamonina indrindrandrindra eo nivon'ny firenena misy atsika.